dio dia farindray mitsidika anao amin'ny alalan'izao lohateny vaovao indray ao anatin'ilay lohahevitra ihany lohahevitra lehibe moa dio ny fanahy masina sy ny baiboly lohateny androany dia ny fanahy masina mpanome aina ny soratra masina zava-dehibe ny anarantsika an'izay hoe ny fanahy masina mpanome aina ny soratra masina io tenin'Andriamanitra io dia tsy natao kory hoe ataony ambany ondana dia iondanana na hoe vakina dia atao tsy anjery na hoe misy andinindininy vitsivitsy tsongatsongaina dia ampiasaina reny tanysaina dia entana amin'izay tiana anamafisana hevitra anankiray tiany tena mpitaina manokana raha zay le izy dia tsy soratra masina izy zay fa lasa teny ampiasaina fotsiny indraindray ary na le olona mitory ary tsy mahalala akory midikany dia tonga amin'ny mitenin'Andriamanitra sady mamitaka no fitahina mila ny fanahy masina isika izy no mpanome aina dia mety kaky ianao foana moa baiboly ve dia mila aina ny baiboly dia boky io aza miteny aminao ary mindananao tsy miatraika io satana koa ny misy fotoana mampiasa ny soratra masina hitantsika fa inona ka ny fanahany Jesosy ary fantatsika io misy olona malala soratra masina fa tsy miatraika amin'ny fiainany le izy ny fanahy masina no manome aina ny soratra masina ny soratra masina dia mitahiry ny tenin'Andriamanitra ary ny tanjon'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny teniny izy mamoaka ny heviny eo zany dia hitantsika foana hoe manatsoaka avy ao amin'ny soratra masina ny hevitr'Andriamanitra zay le izy misy teny ambaratsika amin'ny fiainana andavanandro dia ny olona mahafantatra atsika dia malala hoe zao ny hevitra tiany ambara amin'iny misy teny anankiray mitovy nefa mety samihafa no entina manambara azy ohatra misy olona mety taitra izy raha miteny hoe azafady eo dia izy miteny nga zay misy fady tonga dia nampidiriny ao anatin'ilay contexte ny tamin'ny teo aloha hoe fady ohatraiky ny hoe tsiny tsy mitovy loatra ny hevitry ny hoe miala tsiny amin'izao fotoana izao noho ny fahasamihafan'ilay antsoina hoe contexte sy ny taloha hoe miala tsiny tsy dia hiditra lalany amin'izay tsika fa io tenin'Andriamanitra io dia rehefa jerenao ny andinitsotra masina hitanao amin'ny voasoratra dia vo zay ny anao raha ny tenin'Andriamanitra azy vo tsy mety ho lo araka nambara efa manarivo taona lasa zay fa hatramin'izao dia lazaiko anao misy mila mihevitra hoe lany andro tsia sika ryndraindray ny lany andro alohan'ny baiboly fa tsy lany andro ny baiboly ary izy raha mbola tonga amin'le fiteniny vahiny hoe midepase mihoatra atsika ny fanambarany ny baiboly vo tsy mety olo izy ny voly efa fantatsika izy aloha tonga dia azo hoanina avy hatrany ny vo anankiray raha ohatra hoe voambary fa tsy vokina voambary ray ianao fa iny rehefa afafy ao amin'ny tany dia ny tany iny misy rano misy hafanana dia maniry le voakolokolo dia mamoa mihoatra lavitra noho le anankiray nafafy teo izy zay ko ny tenin'Andriamanitra lazaiko anao fa na izao civilisation iainantsika zao azy na io resaka demokrasia io azy vokatry ny vo tsy mitolo dia ny tenin'Andriamanitra tsy hoe akory ny faratsiana hitantsika koa dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra tsia fa io le tenin'Andriamanitra inainy anao isika ny tandrona ny lalàna dia ho tonga tahaka ny ono ny fiadananao zany hoe
io tenin'andriamanitra io zany tena mamoy zavatra be dehibe feno hatsarana eo amin'ny fiainan'ny olona zay mavo azy ny fotsika ny fiainantsika dia hoarina amin'ny tany ambolena ary efa vakiano ny tenin'andriamanitra efa teraka indrainareo tsy tamin'ny vo mety oloha fa tamin'ny vo tsy mety oloha dia ny tenin'andriamanitra amin'ny zareo mpandinika grika raha dia zay mihitsy nidikan'ilay vo hoe sperma zany hoe ilazana mihitsy lay miaingany ny fiainana tsy eo amin'ny zava-maniry ihany tsy eo amin'ny biby ihany fa amintsika olombelona koa dia ninga avy amin'izay sperma zay daholo isika dio tenin'andriamanitra io vo izy dia ny fanahy masina hoarina amin'ny hazavana hafanana rano mahatonga ny vo io lasa maniry eo anatin'le tany fa raha maina le tany dia tsy maniry le vo fa raha vao tsara le tany ary miaraka amin'le hafanana le tany tsara zany dia lazana n'le olona mandray ampifaliana mirakitra ao am-pony araka ny tenin'ny salamo ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotahako aminao raketiny eo am-po tehiriziny eo am-po lay vo zay nafafy ary zay mbola ampaorisihana atsiarovana n'le ireo mamafaza vo asamba malaina fa tsy fantatrao azy ovanona dia ny fanahy masina manampy atsika ovanona lay vo zay nafafy ary miatraika fahasoavana be dehibe tsy tampytononony eo amin'ny fiainanao raha vanina daholo ny vo afafy eo amin'ny fiainanao fa misy teny fikasana ao anatin'izany ny fanahy masina no manome aina an'io tenin'andriamanitra io ary me ohatra anao ny zatra nambarany Jesosy Kristy tompo tamin'ny mpianatra manana zavatra maro ambaranareo nefa mbola tsy zakanareo ankehitriny zany hoe mbola tsy vonona zany le tany ambolena fa rehefa ho avy ny mpananatra ozy hitantsika amin'izay inona ny fiatraika ny fidina ny fanahy masina tamin'ny fiainan'ireo apôstôly hitantsika ny toriteny miezinezina zay nambaran'ny Petera hitantsika amin'izany ny vokatra ilay vo teo aminy olona 3,000 ny voavonjy zay le heriny ny fanahy masina tamin'ny fotoana ny fanekena voalohany le fanekena taloha teo amin'ny tendrombohitra Sinay dia mbola tsy voaresaka tao ny asan'ny fanahy masina lalàna ny teo inona ozy ianao mitranga 3,000 lamy maty vokatry ny tsy fankatoavana dia irain'Andriamanitra rehefa naniraka ny fanahy masina izy le fanahy ny fahasoavana 3,000 nahazo fiainana mandrakizay io fanahy masina io manome aina ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io baiboly io misy tantara ao raha vakintatrony hoe tantara mahafinaritra zay dia efa tsara fa saingy ny fanahy masina no mahatonga an'io anana aina dia tonga anatra ao antsika tonga fanantenana ao antsika tonga fianarana fahalalana tsara ao antsika fahendrena ao antsika zay leo mamoly vo ary misy hatramin'ny torohevitra moan'ny mpahay teo karena azy rehefa vakiana ohatra ny any amin'ny bokyny fahendren'ny Solomona ny ampitoroteny misy torohevitra tena mahasoa any amin'ny oabolana misy fientanan'ny fanahy ho amin'ny fifandraisana akaiky dia akaiky amin'Andriamanitra raintsika ao amin'ny salamo tsy hitanisa maro mahavokatra ny forozy dia avy amin'ny toroteny ary mitoroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy io tenin'ny Kristy rehefa inon'ny olona dia ny fanahy masina miasa eo aminy mamofo famonjena hitantsika amin'izany ny fanahy masina manome aina ary zay mihitsy ny teny Jesosy tamin'ny mpianatra nofo izy tsy mahasoana inanina fa ny fanahy no mahavelona ary ny teny zay lazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana fana zay mihevitra io misy fifanoherana amin'ny tenin'Andriamanitra manahirina be ny aina ny tenin'Andriamanitra andray ny tenin'Andriamanitra sao fa tsy ny ambarako aminao vo io
ny votsy mahasoa raha vela amin'izao fotsiny mila raisina aloha levo dia mila angatahana ny fiainana avy amin'ny fanahy masina izay nampanoratra ny teny hitantsika rehefa ny teny Jesosy ny amin'ny momba ny mofinaina momba n'le hoe ny rako ny tena fisotro ny nofoko ny tena fihinana dia betsaka ny rikoriko tao betsaka ny ala ho izy ny tenin'Andriamanitra nandao dia nanontany ny mpianatra izy ianareo koa fa mba te hiala dia izy mipianatra ho any amin'ny iza moa izahay fantatsika efa ny fanahy masina no nampianatra an'ireo mpianatra ireo na mifandraisan-dahatra atao amin'ireo fantatra fa ianao le manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay io tenin'Andriamanitra io tonga hery ho antsika rehefa omeny ny fanahy masina aina eo amintsika ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aoko fenonany fanahy ianareo rehefa feno ny fanahy masina ny olona anankiray dia lasa feno ny teny ny filazantsara izy ny olona kely amin'izao vaninandro zao satria vaninandro ny hainao manjery zao tia zavatra manaitra ny olona eny tokoa rehefa miasa ny fanahy masina be dibe ny zavatra manaitra hitantsika zany tao amin'ny asany apôstôly fa zao ny fanamariana ambarako aminao rehefa feno ny fanahy masina ny olona anankiray feno ny tenin'Andriamanitra izy dia ndray teny tsy nyvakiny akory fa ny ainako izany manjary nivoaka ny vavaka misy olona teny zay nijereny tany aloha tany manjary miverina zay le asan'ny fanahy masina manome aina n'ilay teny saky ny mamaky baiboly zany tsika mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina tsika mangataka ny fitantanany tsika ny tantaran'i Davida lasa mahatonga fahasahina ho atsika ny tantaran'ireo olona voasoratra eo amin'ny baiboly nandary zavatra saro tonga fanantenana ho antsika zay le lasa misy fiainana lay teny ary eo amin'izay izy dia izy ny tompo hoe ny teny zay lazaiko taminareo dia fanasy fiainana ary zay mihitsy no zao anaran'izao pejy zay ifampizarantsika teny fiainana amin'ny alalan'ny fanahy masina lay teny voasoratra ao anaty boky manjary lasa teny fiainana ary misy zavatra koa ary fanambarana azonao mitsitanao mivantana ao amin'ny baiboly izy fa za kosa nefa milaza aminao fa efa ao anatin'ny fanambaran'Andriamanitra ihany le izy fa dia miverina kely amin'teo aloha hoe ampahirato ny masoko Andriamanitra ahitako zava-mahagaga dia ny famelanao ny fanahy masina hiasa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa misy aina lay teny misy aina le teny voarainao ary manjary misy aina koa ny teny zarainao ary lazaiko aminao fa ity zao tontolo zao ty dia niainga avy amin'ny teny avokoa isika rehetra niainga avy amin'ny teny zay ry sperma zay dia ny hoavinao koa teny no hitondra azy raisany ilay teny dia avelao ny fanahy masina nome aina n'ilay teny fo hitandrao ny fiatrisaikany lehibe noho ny olanao lehibe noho ny zavatra trehanao lehibe noho ny fahavalonao ny aina avoakany teny ao amin'ny soratra masina mampahery anao hatrany hanjoy ny tenin'Andriamanitra ary mba handray zay mba hantsara biriky kely ampitainay aminao amin'ny lalan'izao lohateny zao sy ny manaraka